Travão ni ampoule. Ampitiavana be zay no hitsidiana ny tokantranonao amin'izao zoma hariva izao mino zahay tahaka mahazatra fa nafinaritra ny fanarahanao ireo zanam-pandaharana maro izay teto amin'ity fahita lavitra TNTV ity. Rehefa ora tahaka izao dia ny fandaharana All Star no arainao eto amin'ny fahita lavitra TNTV ka hanasananao hanaraka izany fandaharana izany hatramin'ny farany. Manana vahiny isika ao an'ity an'ity izay ao anatin'ny tontolon'ny famokarana sarimihetsika malagasy izay tsisy vina amintsika intsony fa dia tena malaza izy ao anatin'ny tambazotra tserasera ao anisan'ny horonan-tsary nataon'izy ireo ny cercueil de Mada fa ao anatin'ny tranom-pamokatra CM Visual no misy azy ireto izay soloany izy amin'ny rahalahy reto tena ho any an'io ato amin'ny ankaviako ato misy ny monsieur Tiavana miarabanao tonga so. Miaraba ny namana Krisa atao fandaharana All Star ary miarabantsika mpanaraka sy mpakafy any tokantrano rehetrarehetra. Monsieur Tiavana Rabarson moa dia talent général eo anivon'izany trano famokarana izany. Ato amin'ny ankavanako ato indray misy any monsieur Daniel Rakotonirina PCA ao anatin'ny maison de production io ihany miarabanao tonga so. Miaraba ny namana Krisy manentana ny fandaharana All Star dia miarabantsika mpanaraka tsy tapaka nyity fandaharana ity atao amin'ny TNTV androany izay mirahalahy moa izany no solitena ny trano famokarana hitafatafa sy resadresaka amintsika rehetrarehetra mahakasika an'izay trano famokarana sy ny vokatra novokarin'ny CM Visual Production izay dia ny Cercueil de Madagascar. Mahalinanay foana alohan'ny resahantsika mahakasika an'izay Cercueil de Madagascar io misy Tiavana lalana ny diavina satria rehefa jerena eto amin'ny plateau eto dia tanora ianareo anatin'ilay sehatra taiza sy taiza ny etomboany zany CM Visual izany atraiza lalana efa vita tsy eto inona mety hoe dingana manaraka sy ny dingana lavitrezaka eritreretinareo atao. Ny CM Visual Production na ny cinématographie malagasy izay zany no fanalavana azy fa fanafohizan-teny moa zany dia hoe CM Visual Production nanomboka tamin'ny taona 2018 izy no nitsangana zany dia nanomboka tamin'ny taona 2024 no nitsangana ofisialy zany mijoro ara-panjakana ny CM Visual Production. Efa nisy ihany no film zany natao taloha na long métrage na court métrage nefa tsy navoakanay aloha zany satria araka le ligne tutoriel mipetraka ao aminay hoe izay tsy mamoaka zavatra tsy mahafa-po aminay. Dia tao anatin'ny Cercueil de Madagascar ny tena nahitana taratra hoe fisian'izany tranom-pamokarana CM Visual Production zany hoe nisy an'iny film izay hoe azo lazaina hoe mbola tsy fahita be sy ny maro tao anatin'ny resaka cinéma zay ny Cercueil de Madagascar izany hoe zombie gasy moa zany izay ny tena fahafantaran'ny olona ny natao tambazotra serasera. Mahakasika ny dingana indray hoe ao amin'izay ahoana ny dingana mbola lavitra ny dingana ho aleza izay le mametraka foana moa zany izay ny amin'ny slogan asa sezaka hatrany izany hoe tsy mijanona eo zany ny ataoko hoe mbola vao début-ana projet ngamba ny zavatra nataonay iny. Ao anatin'ny fisafidianana ireo mpilalao ao anatin'ilay izy hitako somary mafimafy ny ao anatin'ny resaka artistika kokoa satria mitaky ezaka fotoana vola fahaiza-manao ilay izy. Manao ahoana ny eo amin'ny fisafidianana ny mpilalao tao anatin'ny Cercueil de Madagascar? Ny fifidianana mpilalao moa zany ho an'ity andiany manaraka ity dia nataonay somary mafimafy kokoa ny sivana satria ny tanjona araka ny tenenin'ny DG teo dia hoe asa sy ezaka hatrany misy ezaka goavana mbola mianatra amin'izao fotoana izao ho an'ny mpanjifa sy ny mpanaraka ny vokatra vokarin'ny CM Visual Production. Raha nampanao grand casting izay vao tsy ela akory izay dia taorian'izay no safidinanay mpilalao vitsivitsy maromaro handrafitra indray amin'ity vokatra manaraka ity dia ny partie 2 amin'ny Cercueil de Madagascar na le Dia Origine. Dia efa ao anatin'ny fanomanana tanteraka izay azo lazainao matianina kokoa raha mitaha amin'ny teo aloha satria izay le slogan anay dia hoe asa sy ezaka hatrany izany hoe miezaka raha nafinaritra sy tsara ny vokatra tamin'ny partie 1 dia miezaka izay ary manome toky hanome tsaratsara kokoa amin'ity partie 2 ity. Aviaiza monsieur Tiavana, aviaiza le
aingam-panahy ilay eritreritra hoe andeha isika hamokatra horonan-tsary a miresaka zombie gasy a mino fa fantatsareo tsara mihitsy ny conséquence zay hoe mitaky zavatra maro be le izy tsy mitovy ny film gasy iresaka fitiavana sika de trano no ilaina de olona de vita ny film anankiray fa ianareo ny safidy zavatra ataoko hoe high level kokoa le izy a avy aiza le inspiration lay fikonandoha nafana nanatanteraka ity projet ity. Mahakasika an'izay fanontaniana manankirisy zay raha ny idée générale aloha zany fa tena hoe tamin'ny taona 2019 no nanana proposition andeha isika hanao an'ity film ity nefa tao moa zany mbola maromaro ny procédure na ny teo amin'ny fanoratana na ny teo amin'ny côté ana budgétisation ny côté découpage technique sy ny lafiny rehetrarehetra zany de ny tena base aloha zany nainga tamin'le hoe ahoana ny ahafahantsika mitondra univers vaovao amin'ny resaka cinéma eto Madagasikara satria tsika raha ohatra hoe miresaka cinéma malagasy cinématographie malagasy de matetika raha tsika samy malagasy ihany manambany ay film gasy ohatra zao de ohatra zao zay tsy miteny hoe ratsy ny film gasy fa fotsiny hoe ny antony nitondrana an'iny idée ana hoe andehitsika hanao an'ity film zombie ity tsy hoe mangalatahaka izy tsy mangalatahaka izy fa manana origine koa izahay ao anatin'le izy zany hoe ao anatina amélioration cinématographie malagasy zany hoe hitondra univers vaovao eo amin'ny sehatra ny cinéma. Fantaniko monsieur Daniel amin'ny tontolon'ny film gasy am'izao araka ny tenin'ny monsieur Toyavina teo hoe isika ihany manambany an'le izy hoe tsy de tsara fa vita vetivety kely de vita ny atsika malagasy ny tournage sy ny famokarana film anankiray ho anareo manokana ao anatin'ny CM Visual rehefa mifampiresaka isika teo de hita fa tena kalitao farak'izay avo ny fitaovana ampiasaina ho anareo ve mieritreritra hoe manahoana ny retour client rehefa avy eo satria matoa mamokatra ohatr'izao de mba misy ihany koa ny tambirim-bidy izay andrasana amin'le izy mieritreritra ve ianareo anatin'ny CM Visual hoe aefa tsara ny vidiny raha le zavatra rehetra laninareo tamin'ny famokarana ity Cirque de Patate. Mikasika an'izay aloha hatreto raha mahakasika ny teny ianao teo hoe manahoana ny film malagasy ny mampiavaka anay rehefa nitenena tany am-piandohana de hoe andeo ary nitenen'ny DG teo de hoe andeo tsika hitondra univers vaovao eto amin'ny tontolon'ny sarimihetsika malagasy de zay mihitsy ny anay zany de hoe asa sy ezaka hatrany zay zany hoe raha valiko mahitsy aloha ny tenin'ny Monsieur Christ teo de hatreto aloha mbola tsy mahefa ny sara ny vidiny ary zay indrindra no haentananay ny mpanjifa ny sarimihetsika malagasy hoe andeo toanantsika reto trano famokarana zay miezaka manao ezaka maro samihafa ahafahana mampandroso an'ity cinéma malagasy ity satria raha tsisy mpanohana sy mijery ny cinématographie malagasy de mitory teny anefitra ihany zahay de zay ny antony iantsona hoe andeo hifanohantsika satria zahay vonona ny tsara kokoa hatrany avy aty aminay ianareo mpanjifa ihany koa ndao mba toanana ny vokatra malagasy. Manitikitika le ty fanontaniana ity monsieur Daniel hoe ho toanana taloha raha ohatra hoe manentana ny trano-mpamokatra hoe ndao ho toanana ny horonan-tsary malagasy de midika zay manjifa ny original rehefa mivoaka ilay kapila mangirana zany ankehitriny amin'ny fomba hoana no entina hanohanana anareo amin'izay mba ho hitany any an-trano ho fantatry zareo any an-trano hoe zao kay fomba hoentsika hanohanana ny reto mpanao film gasy reto. Ny fomba hanohanana angatahanay de hoe jifao le vokatra hatreto raha mijery sika ny telo taona nataontsika 5 taona lasa misy an'izay hoe olona mpanjifa ny kapila mangiran'izay na ny CD amin'izao fotoana izao namana krizy raha mijery ianao any atokantrano any ataoko hoe eo amin'ny 10 isanjato eo sisa angambany hoe ao aleo mety hoe 10 zay fomba fijeriko zay no manjifa no manana an'izay lecteur VCD na DVD na DivX izay fa amin'ny alalana plateforme hafa mihitsy hoe any amin'ny aty amin'ny tontolon'ny famokarana inona ny azo ilazana azy hoe projection en salle zao no efa nataonay de anisan'ny nahitana ihany fahombiazana ihany fa hatreto
mbola tsy tsika malagasy rehetra nilina ny anatina horonan-tsary avoaka any anaty efitrano reny dia zay no nigatahanao fanohanana manokana aminareo mpijery any tokantrano hoe moavy atoato mivokatra aminay avy ato amin'ny visual production ho avy koa ny fanentanana hoe projection en salle ria manerana Madagasikara moa zany zay ny anaovanay an'izay dia zay ny angatahanay fanohanana tsy fao ny vokatra malagasy toaniny tsy visual production. Ho avy ny vokatra ozy ny teny monsieur Daniel anaraka sika ohatsy ny ahoana zany zavatra tantaraina eto zany satria mety misy olona mbola tsy nahenao le resaka cercueil de madame mihitsy dia anaraka frileur anankiray isika mba ahafatan'ireo any tokantrano zany mahafantatra hoe ohatry zao le zavatra resantsika eto sao de miresaka natefitsika tsy maharaka izareo any tokantrano any hoe inona zavatra resantsika ohatry zao le zavatra vokatra malagasy vaovao be zay any an-tanananao anjifa ny tena hoe ao anatin'ny trano famokarana anaraka izay sika dia miverina eto. Mandrapanisako dimy ka tsy mivoaka ao ianao a. On va éviter des morts inutiles. Policier, mila mijery ny maso ary mila mihaino ny sofina. Ye tahaka ireny ny vokatra mety hoe vokatra fafitro iny monsieur Tiavina ao anatin'ny maison de production vokarinareo. Araka le teneniko tamin'ny namana Kristan voalohany teo hoe ny vokatra sy ny zavatra natao aloha zany tany aloha tany efa betsaka efa maro zany fa iny no tena hoe vokatra voalohany ofisialy navoaka ny trano-pamokarana c'est M Visual Production. Amin'ny fomba ahoana mety hoe amoahantsika iny voaka en salle sahala amiko zao araka ny resahako anareo teo hoe anisan'ny nalahelo satria tamin'ny fotoana nivoahan'ilay cercueil de Madagascar atao amin'ny Ivokolo dia nalahelo satria niasa tamin'izay fotoana izay dia tsy nanana fahafanana le nijery amin'ny fomba ahoana no hoentintsika hanaparitahana ilay horonan-tsary aorianan'ny fivoahany en salle satria efa fantatsika hoe araka tenenao teo mety 5,20 isan'andro sisa manana ny lecteur ny ankoatr'izay zany dia tsy maintsy ho transfert kely eny amin'ilay papitsira sy ny tariny eny ny ahafahan'ny olona mijery nefa izay dia eto amintsika dia tsy ara-dalàna ireny zavatra ireny nareo ao anatina trano-pamokaranao zao hoe efa nanana eritseritra hoe andao amin'ny fomba ohatr'izao ny ahafahantsika mamoaka azy ara-dalàna. D'accord. Misaotra ny fanontaniana sekrisy. Ny teknika na ny fomba fiasa noentin'ny trano famokarana tamin'ity partie ity dia nomenay autorisation mpamokatra ny mpampiditra hira sy mpampiditra film zay ara-dalàna zany hoe tonga izay miresaka mivantana amin'zareo misy an'ity produit ity misy an'ity projet ity ho ataonay manahoana sy manahoana nareo mahakasika an'izay manerana Madagasikara dia azo lazaina hoe manerana Madagasikara efa nomenay alalana ireo olona nanaiky miara-miasa hanaparitaka an'ilay film zay no anisan'ny teknika noentinay tamin'ity partie ity.
Manahirana be ry izy mirahalahy ny resaka fivoaran'ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao satria ataontsika hoe namoaka izay autorisation zay ianareo mba ahafahany any an-tokantrano manjifa le izy any amin'ireny nahazo autorisation ireny nefa fantatsika ankehitriny fa raha mandeha zao ianareo anaty YouTube dia ahitany circuit de Mada io zay mivoaka any anatiny any manao anandray ny resaka fivoahana zay ataontsika hoe fuite le izy satria malaza be tatoato hoe film tsy tokony hivoaka dia mivoaka sady anatin'ireny tambazotra ireny mety hoe tao aminareo ihany ve namoaka ilay izy atsokosoko sa ile olona nahazo autorisation nefa nanome an'le olona dia manahoana mety hoe misy sazy mety hiantsa ve ho an'ny mamoaka zavatra mifoito ohatrany En général aloha zany mahakasika ny zavatra iny araka ny tenenin'ny namana Daniel teo hoe efa nanao zay mahakasika ny resaka distributeur rehefa hoe ao anatina flux anankiray zany tsy maintsy foity iny olona satria tsy voasakatsika ny resaka fiparitahana ao anatina tambazotra serasera zay dia mahakasika an'ilay hoe izahay mihitsy ve ny namoaka an'iny tsy izahay no namoaka an'iny fa izahay no namoaka anazy ofisialy zany tao amin'ny YouTube zany satria tao alohan'izay efa nisy fuite zany hoe mety hoe na le distributeur ihany mamoaka anazy na hoe le olona naka film atao aminazy mamoaka anazy dia resaka sazy aloha zany zay tena manasazy mihitsy ho an'izay tsy ara-dalàna fa zay nefa nametraka ihany tamin'ny fivoriana farany tamin'ny CA hoe ho an'izay hivarotra ka tsy ara-dalàna dia ho enjehanay fa ho an'izay hijery kosa dia afaka mijery zany afaka jerena zany fa tsy azo farotana raha hoe ho an'ny tsy ara-dalàna zany. Saotra betsaka amin'izay valiteny izay tiako fahatarana kely nanahoana ny retour tamin'ilay circuit de Mada 1 ieninareo teny fiarahamonina teny manodidina teny nanahoana mba tiako mba hipetraka le izy hoe nanahoana ny ressenti anareo ny zahatsatsapanareo na eno an'le retour avy any amin'ny olona hoe nanahoana hono zany circuit de Mada iny zany amin'ny ankapobeny raha mitety any Madagasikara zao nanao an'izay fanaparitahana n'le vokatra zay ny ataoko hoe ny 5.7 isan-jato dia nanome retour positif daholo zany hoe tena tsara miavaka mbola tsisy nanao ohatr'izao teto Madagasikara taiza mahita anareo an'le idée générale milay be le film ohatr'izay daholo ny retour ny zavatra azonay nandritra an'izay fitetezana ny Madagasikara nanaparitaka azy zay fa amin'ny ankapobeny koa rehefa manao zavatra moa ianao dia sady mandray ny côté positif ny côté ataontsika hoe fiezahany mety hoe te hanatsara an'le ny côté rehetrarehetra ny mpanjifa matoa moa izy manome an'izay retour zay misy ny 5.7 isan-jato zay hoe azo lazaina hoe mitondra tsy ataontsika hoe kiana fa hoe tia mba tsara ao dia anisany tsara koa zay fa amin'ny ankapobeny ny retour azonay tany amin'ny mpanjifa sy zay rehetra nandalovana manerana Madagasikara dia tsara le vokatra fa toy izy roviana indray le vokatra izy ry zalao ao anatin'ny tambazotra tserasera ao bebebe no miresaka mivantana koa hoe zay koa mba te handray anjara fa tsara be le izy te hitondra anjara biriky dia arak'izay teneniko zay dia misokatra ny fomba ofisialy ny fiaraha-miasa ho an'izay vonona hiara-iasa entina manatsara ny partie 2 na ny 10 origine. Iresaka partie 2 sika fa nisy an'ity interview kely nataony monsieur Tiavina ity manazava amintsika amin'ny ankapobeny ohatsy ny ahoana le partie 1 aloha hoe inona zavatra resahana ao anatin'le partie 1 taiza ny andohan'le izy tamin'le partie 1 dia anaraka an'izay aloha isika dia rehefa eo iresaka bebe kokoa raha ohatra ka sitrakareo amin'ny rahalahy iresaka bebe kokoa isika mahakasika an'ity partie 2 ity zay tena mahaliana tokoa satria di origine no lohateny isaloran'ilay izy anaraka izay interview kely ny monsieur Tiavina izay isika dia avy eo ivernet. Tiavina Rabarson, fondateur CM Visual Production,
réalisateur tao anatin'ny horonan-tsary Circuit de Madagascar. Betsaka nareo manontany mahakasika ny synopsis ny Circuit de Madagascar dia ho azavaiko aminareo izy androany hoe misy manontany hoe inona moa zany nidiran'le Circuit de Madagascar, inona nidiran'ny Madagascar amin'ny resaka zombie trotra be ny maliko anazy scénario izy io, scénario zany hoe tantara noforonina fa nisy auteurna script égyptien natsofoka tao, zany hoe io vato io zany vato avy any Egypte tamin'ny ady lehibe faharoa dia nalatsaka teto Madagasikara dia tao ankizo ny sendra nilatrahany io vato io dia avy amin'io vato io daholo nisin'le créativité nampivadika zombie zany tao amin'io tanàna anankiray io. Dia ao anatin'io tantara io koa misy resaka expérience scientifique, misy professeur anankitelo mitady amin'ny vaccin hoe ahoana mifanefitra zany mba ahafahana hoe anaovana résolution an'le fivadihan'le olona ao amin'le tanàna zany. Dia ao anatin'io koa misy tantarana armée privée mamakivaky ny ala, zany hoe voahiraka le premier ministre zany hoe hanavitra an'le zanany. Dia ao anatin'io tantara io koa misy tantarana zanaka prime ministre anankiray izy io izay kidnappena chauffeur izay tena tanakavana amin'ny prime ministre mihitsiny zany. Dia rehefa kidnappena izy hoe natao échange hoe omeo an'izao dia omeo vola be ohatr'izao dia averiko ny zanakao fa natakalo zany, natakalon'le chauffeur échange-na trésor tao amin'io tanàna izay antsoina hoe Akasina io. Mahakasika ny ao anatina hoe côté ana réalisation aloha dia tena teneniko eto fa mafy zany, tena hoe sarosarotra zany nanao an'iny film iny satria ny tena marina moa zany nahatonga anay nanao an'iny film iny dia hoe mba ahafahana hoe mivoatra ao anatin'le sarimihetsika malagasy, izay tsy faninana fa mba ahafahana hoe ahoana ny fomba atao mba hampivoatra an'le cinématographie eto Madagasikara. Dia izay nahatonga anay nanao an'iny film Circuit de Madagascar iny hoe maninona moa zany ny avy any ivelany mahavita an'ireny zavatra ireny dia andaontsika andeha hanao an'ireny, tsy hoe hanao zavatra dia hoe hanao zavatra kitoto fa tena efa nizahany tena hoe côté professionnel daholo ny rehetrarehetra na mpilalao raha efa tena hoe ekeko ngambany hoe efa samy tena hoe tsara formation daholo io koa ny ekipa rehetrarehetra zany. Ny amaranako anazy ngambany ny teny kely avy aty amiko dia manentana antsika rehetrarehetra mba hanohana zany ny sarimihetsika malagasy. Ekeko hoe somary manana difficulté kely tsika eo amin'ny resaka famokarana sy ny rehetrarehetra fa vokatsitsika eo tsika no antoka ny fampandrosoana ny firenena amin'ny domaine rehetrarehetra zany fa tsy hoe amin'ny domaine cinématographie dia izay koa moa zany izay producteur dia efa tena miezaka mihitsy hoe ahoana ny fomba atao mba tena hoe mba hitovizantsika amin'ny niveau avy any ivelany, tsy miteny hoe mitovy amin'ny niveau any ivelany io tsy miteny hoe faninana amin'ny any ivelany io fa mba mangataka amin'ny fanohanantsika rehetrarehetra zany ao anatin'io horonan-tsary zany, ao anatin'io horonan-tsary io. Dia ankoatr'izay Saint Visual Production dia afaka miara-miasa amin'ny olo rehetra na partenariat na sponsorine dia efa nisy ihany moa zany ny afatra narefa tao amin'ny page hoe afaka miara-miasa aminareo sy olona tianao projection na olotsotra na fikambanana sy ny rehetrarehetra dia aza misalasala manantona anay miantso ny laharana voalaza eo ambany miditra afatra miafina ao amin'ny petsy. Makasitraka tompoko. Tsy moramora aloha nanaovana an'ilay Circuit de Madagascar, mila fehezahana mafy mila finiavana mafy dia mafy mihitsiny ary ny tena nafinaritra aminy ilay ekipa rehetra tena taoko tsara mihitsiny afaka nilalao ny zavatra rehetrarehetra. Ahita zavatra nareo ahita nytikatra Circuit de Madagascar ity fa andro manalina miasa mafy izay nanaovana an'izay fitiavana an'ilay sarimihetsika malagasy hafa noho ny fahitantsika hatramin'izay zany Circuit de Madagascar zany fa aloha tsy teny aloha mahita toy izay hoe tantaraina. Ok, ino ny fiandohany zany monsieur Tiavana fiandohan'ilay Circuit de Madagascar afaka entaniko ve ny olona hoe hijery YouTube raha ohatra ka te hijery ny partie 1 sa hoe ohatrany ahoana fomba atao raha ohatra ka te hijery le partie 1 aiza sy aiza ireo zay efa natononareo ireo ataontsika hoe mpanaparitaka mpivarotra ilay Circuit de Mada 1 mba ahafahan'ny olona zany mahafantatra hoe ohatr'izao ny zavatra ino tantarainao teo. Afaka entanina ny olona zany hoe mijereo amin'ny YouTube mampidirany amin'ny distributeur fa tsy afaka mivarotra fotsiny. Zay zany miteny ny olona makafy zafinaritra raha hijery nareo fa aza mivarotra mba hialantsika an'ilay hoe resaka autorisation sy resaka fifanendrehana. Mivarotra ozy ny teninao
ho anay ato amin'ny fahitalavitra zao isaka sabotsy matetika misy horonan-tsary malagasy izay mandeha eto amin'ny fahitalavitra ary raha izahay eto amin'ny fahitalavitra no misy mangataka hoe mba alefaso amin'ny fahitalavitra ao satria neny vazary alefanay ato amin'ny fahitalavitra ve maika fa neny malagasy azonay atao ve zay mba ahafahako mamaly an'le ny mpanaraka ny fahitalavitra sady. Mahakasika an'izay resaka division-na film zay raha ohatra hoe alefanareo atao amin'ny TV anareo ny vokatra Circuit de Madagascar partie 1 dia azo atao zay le hoe misokatra ho an'ny rehetra fiara-miasa zany dia afaka alefa zany le studio kokoa zany zay mametraka hoe tianay koa le olona zany mba henona bebe kokoa zany hoe mba hankafy an'le film. Inona indray nyresantsika tao anatin'ity Circuit de Madagascar andian'ny faharo ity metsika fonko kely sady ny tokantrano any mba ahafahan'izy ireo tonga dia mametsaka sady ny programman'izy ireo raha ohatra ka ho avy ilay fotoana ahafahany mivoaka ao anatin'ny sala. Maly anao dia avy eo ampiny DG mahakasika amin'ny partie 2 indray eo ampamolavolana ny sarimetsika Circuit de Madagascar andian'ny faharoa zahay amin'izao fotoana izao dia zay mihitsy ny tiana tenenina hoe eo an-dalam-pikarakarana zahay eo an-dala mpamolavolana dia manantena ny fanohanana avy amin'ny tsirairay na orinasa io na olon-tsotra io na fikambanana vonona ny ara-iasa dia raisina an-tanandro dia mahakasika an'le partie 2 zany nisy ihany aloha zany ny ampahany efa vita dia misy ny ampahany hoe mbola tsy vita ary misy ihany koa ny ampahany hoe efa vita fa tsy nahafa-po dia naverina ho atao mihitsiny zany. Raha nahitintsika tao anatina partie 1 dia betsabetsaka ihany moa zany misy 30% teo reto hoe sarosarotra kely ho anay ny scénario somary tsy dia azo tsara ilay tantara fa zay nefa mametraka hoe ao anatina partie 2 mavy origine anazy ao zany ny tena ahafantaranao an'ilay tantara rehetrarehetra dia misy ihany koa tao ny retour hoe somary fohifohy ilay izy dia aminay manokana raha hiteny an'izany hoe fohifohy zany ilay film dia diso hoe ngambany mety hoe lona be tao anatin'ilay izy dia natao hoe fohy fa en général zany efa hitanay iny dia izahanay omena fafinaretana nareo anatina partie 2 dia ny statut kely fotsiny ngambany anatina partie 2 tamin'ny partie 1 tsika lona bebe kokoa tao anatin'izany hoe akaton'ny Madagasikara tao anatina ala zany fa amin'ny partie 2 tena hoe misy tanàna anankiray mihitsy ho fehezina zany ao anatin'ny zavatra hoe anaovana an'ilay hoe ahotriny ahoana zany zombie tsy haiko mino fa efa fatafatatra kely mandeha an'ilay izy. Manahoana niresaka sika teo anatin'ny fanodonana mihitsy zany ao anatin'ny tena fandaniana tanteraka mihitsy ny trano famokarana amin'izao tia hiaino avy aminareo inona ny mety fiara-miasa azony tsirairay avy atao mba hoentina anampiana anareo satria azo atao koa hoe lazan'ny Madagasikara mihitsy raha tsy ahivontsika dia tsy dia nalaza izany film koreana zany taloha. Ankehitriny izy samy izy eo ihany no mifanosika mba ahafahana manatsandratra avo ny kolotsain'izy ireo dia azontsika tenenina hoe anisan'ny maison de production ngeza indrindra eran-tany amin'izao resantsika izao ny avy any Korea mamoaka an'ireny horonan-tsary maro isan-karazany izay malaza ireny dia mino fa misy na dia olon-tsotra ary any an-tokantrano any te hanampy anareo anatin'izany fanodonana izany mety misy orinasa ihany koa inona ny mety fiara-miasa azo atao proposition avy aminareo. Araka ny teneniko teo dia ao anatiny izay misokatra amin'ny fiara-miasa ho an'ny rehetrarehetra na olon-tsotra io misehatra na tsy misehatra na misehatra eo amin'ny tontolon'ny sarimihetsika na fikambanana na orinasa vonona ny fanampy araka ny slogan anay dia asa sy ezaka hatrany hatreto zany dia manao an'izay asa sy ezaka izay ampandehanana ny trano famokarana fa misy ihany koa ireo olona izay efa niantso hoe afaka miara-miasa dia raisina an-tanandroa misy ihany koa ireo mbola vonona ny antso hiara-iasa dia io efa mandeha ambany amin'ny fahitalavitra io ny laharana ahafahana mifampiresaka na WhatsApp io na miantso mivantana ahafahana mifampiresaka amin'ny tompona andraikitra rehetra atao amin'ny CM Visual Production hatreto dia manana vina goavana ny CM Visual Production araka ny tenenina teo hoe mampandroso an'ny Korea dia ny fifanohanana zareo fa izahay koa dia mieritreritra andeha ny ampitan-dranomasina hoentina hitondra ny vokatra anay any ampitan-dranomasina ary izay ny angatahana fiara-miasa ho an'izay vonona anao an'izay.
Ao anatin'ity resaka horonan-tsary ity a, be dia be ny fahasarotana mazava ho azy ao anatin'ilay izy a, tsy resaka ankoatry ny hoe ny fuite zay niresantsika teo fa mahakasika ny cercueil de Madagasikara andian'ny faharoa Rovinany mety manana daty ve nareo efa tanjona zay napetrakareo hoe ivoahan'ilay izy a mety Rovina moko manahoana fiaraha-miasa ho an'ireo zay mieritreritra hoe mba entinay anosehana anareo dia andeha izay organiser fijerenan'ity horonan-tsary malagasy ity a amina salle fikambanana na koa sekoly a na koa fiangonana ohatra manahoana mahakasika an'izay. Mahakasika ny zavatra izay raha ny daty aloha izany a dia amin'ny taona manaraka eo amin'ny 2026 izany hoe any amin'ny volana mai ihany izany ohatran'ny tamin'ny partie 1 ihany. Dia en général moa izany ilay mipetraka foana hoe izay afaka miara-miasa mpianatra na fikambanana na sekoly a te handefa an'ilay film fa après ny avy ny premier sy ny projection officielle izay avoakany. Ok, mazava zay a afatra kely Monsieur Daniel, afatra kely farany ho an'ny any an-tokantrano any a ireo rehetra izay manaraka antsika amin'izao fotoana izao a mety mbola tsy nafantatra zany CM visuel zany zareo a mety tsy nafantatra ny cercueil de Madagasikara fa noho ity fandaharany ity androany dia mahafantatra zareo. Saotrany namana Krisy ary fanentanana kely mahafatra kely a toany ny vokatra malagasy a toany ny cinématographie malagasy a ary toany CM visual production CM visual production satria izahay dia miezaka mitondra ny tsara indrindra eto amin'ny tontolon'ny sarimihetsika ho antsika malagasy. Avy amin'ny DG misy afatra misy zavatra tianao ampita ve mety hoe zavatra tsy voantaniko androany ilay izy a fa mety tianao afaka ampitaina ho an'ny any an-tokantrano ihany. Ny tiako ampitaina angamba na ny afatra kely a tiako pasiana kely amin'ny nareo mpakafy sarimihetsika malagasy dia ny tiako tenenina hoe mahaiza isika makafy dia mahaiza mankasitraka satria izahay tsy moramora manao an'ireny zavatra ireny. Dia izay zany ny ilaintsika firaisan-kina izahay raha nanao an'iny zavatra iny a tsy dia tena hoe rentable loatra ny resaka sinema eto Madagasikara fa hoe mifamietrahanay hoe Madagasikara izany tokony hanana développement ny anatina resaka cinématographie izany. Izay no nahatonga ny tena hoe nanao an'iny dia andao tsika mba hifanovana dia arahanay asa sezaka hatrany foana ny zavatra ataonay a tsy zavatra hoe hanao partie 2 zay dia hilatsaka fa hanao partie 2 zay mbola x2 x3 x4 x5 tamin'ny partie 1 dia afaka mametoky anareo amin'izay zay. Afatra avy aty amiko ngamba hoe maro manam-pahaizana eto Madagasikara izy mirahalahy fa fanohanana ny tsy ampy eto amintsika moa isika tena tiantsika mihitsy ilay misintona midina fa tsy manosika miakatra dia mino aho ary mirarira hoe afaka heritaona alohan'ny voany io mantsy dia tsy maintsy ifampiresaka indray isika fa nay mba miantso anareo amoaka izany hoe fa hivoaka ilay zavatra napahana tenay ny CM visual dia maniry zay hoe enganena ilay partie 2 ary mba hoe anisan'ny hoentsika misehatra eo anatin'izany international izany fifaninanana mihitsy ary momaninona izany mino fa izay ny tandronareo fa dia eny ary mankasitraka ny zareo amin'ny CM visual nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandaharanao sy tara akasitrahana toy izany ihany koa ireo miara-misalama natotosa izao fandaharana izao ary indrindra akasitrahana ianao any an-tokantrano any izay manjotsy tapaka ny fahitalavitra TNTV manaraka ny fandaharana All Star izay no masaka azona tolotra ho an'ity an'io ity azadiny ny famerenana ny fandaharana rapitso asabotsy amin'ny 1:30 oratoandro ny tena kosa dia mamezaka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny heriny an'ito izao miaraka amin'ny vahiny hafa indray isika veloma tompoko. Javao ny ampoule.